Tompoko lasy tompoko vavy mijoro eto ny tena misy olo tena atsika menakavy. Manatrika nyreto ray aman-dreny ajaina izay niteraka atsika ka na voromaro toy izao atsika eto amin'izao toerana amin'ny trampokon'olona mahitsy izao. Dia ny paroasy Rotota izany dia ny paroasy ny Mahitsy sy Anjanatoria. Eny ary ray aman-dreny amin'izao vanim-potoana amin'ny taona 17 izao dia mijoro eto ireto ray aman-dreny mitarika ny fiangonana ao anivon'izao paroasy Rotota izao. Manatrika anareo menakavy kely. Diboko ny hafaliana tokoa ny fiangonana satria raha tsy teo ianareo nanaiky ho iraka ary indrindra nampafantatra ny amin'ny fahamarinany ny amin'ny soratra masina dia tsy toy izao izahay. Ka noho izany zavatra lehibe ny tanterahanareo taminay izany ray aman-dreny dia mijoro eto ireto fiangonana manontolo ireto ary manatrika sy manoloana eto amin'ny tontaona tahaka an'izao dia faly ny fiangonana miarahaba nareo na hatratra ny taona 17 ary indrindra mirary soa nareo ho tratry ny ela indrindra ary ho tratry ny taona mifandimidimby hatrany ka dia mirary soa indrindra hoe mba ho ambinin'Andriamanitra ary indrindra ho arovany hatrany amin'ny asa izay efa napetra ny eo am-pelantahanareo ray aman-dreny ajaina izao. Ka ifanatitra amin'ireto zanaka manjafy izay manodidina anao ireto ary tsy ireo ihany moa fa izao rehetra izao dia atao hoe zanaka reo daholo ray aman-dreny ka dia faly mirahaba nareo ka dia ho atambatra tsika miteka mafy izany fiarabana ny ray aman-dreny izany miaraka amin'ika mafy mipandresy manao hoe izany no marika fa dia miarahaba nareo izay ray aman-dreny ary indrindra mirary soa. Tsy mba dia mahay miteny lava moa satria hoe ny fotoana atsika dia tsy azo azomina fa miazakazaka ihany. Fa amin'ny fifanatrehan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka toy izao dia atao hoe misy ny marika izay maro-panajana ary na ao anatin'ny soratra masina ary dia miteny hoe raharay aho aiza izay ajako. Ka maharay aman-dreny anareo izay ny kolokolo ary indrindra na toy izao anay tsy ray avy izao dia atao hoe misy ny maro-panajana avy aminay fiangonana sy ny paroasy manoloana izao mba atao hoe solona solombody akoho moa izay ny filaza azy atolotra ho an'ny ray aman-dreny amin'ny fatratrarina ny tontaona tahaka an'izao. Tsika tsy raharay avy izao dia satry ifandray tanana amin'ireto ray aman-dreny reto fa dia atao hoe efa voafiditsika isolo tena tsika ireto ray aman-dreny loolona sy anabavy reto ao anivony izay faritra misy atsika izay dia izy ireo nitondra n'izay fanomezana izay atao anatiny ty harony efa voatokany ity dia miroso izy ireo irahaba sy irandray tanana an'ireto ray aman-dreny ireo dia miroso hatrany izany dia ampandrosoana izany ny filohan'ny paroasy no mitarika azy eo dia manaraka ao ny filohan'ny fiangonana rehetra dia manaraka ao ny avy amin'ny vondrom-bavaka ihany koa izany rehefa avy eo izany sy reto sampana paroasy reto izany. Mankasitraka anao izary raha ny fosiny saina sy fanahy isaorana imandraky izay ny anaranao ry tompoti nanome izao andro ny uzao afanay mifary mitera sy laza mandraky izay no indro atolotray mankasitraka anao izahay ray ny fosiny saina sy fanahy misaotra misaotra bediabe nanolona mpianatre nanome ny lakile fanalaidy paradise nomena ho anay fisaonana nalikise dia araka ny fandaminana moa izany dia ireny ray aman-dreny reno no atao hoe efa nisolo tena antsika ataovy efa nandray tanana ny ray aman-drenitsika fa dia izao kosa hoe itsika vahoaka an'Andriamanitra izao ihany koa dia mariky ny hafaliantsika dia nitondra
izay mariky ny fifaliany zay noho ny fitiavan'Andriamanitra ho firabanany zao mpanompon'Andriamanitra izao ka dia afaka mirosy ihany koa tsika mpanomponantsika tsirairay avy zany mitondra n'izay zaka ny tanantsika hoentina ho fanajana sy ho fakasitrahana n'izao ray aman-dreny zao amin'izao tonotono zao Misaotra vede nanuna pianate nanumeni rakile fanalaide un paradise numena manai fisona nanalikise lui nu atulutra Tisfeta Andriamanitra mai manao ny zavadrehetra mitomoera mamoa voatsara tsy menjera sady tsy tara ny tarigetra tsisy fetra re tsisy fetra Andriamanitra mai manao ny zavadrehetra mitomoera mamoa voatsara tsy menjera sady tsy tara ny tarigetra itaro ny valako tsy mandroso no alako velaro ny faritra ntsakako afekaro amin'ny fahefato itaro ny valako tsy mandroso no alako velaro ny faritra ntsakako afekaro amin'ny fahefato zanak'Andriamanitra zanak'andrina tsy mba fady anay ho an'ny fitahina sady lokasy re mateolojia tsy mba fady anay mahita fitia zanaka tsy manao tsinitsine loza ho ambinina fa tsy manine Andriamanitray tsy hita afena Andriamanitra tsy hita fesifeseny itaro ny valako tsy mandroso no alako velaro ny faritra njakako afekaro any fahefato itaro ny valako tsy mandroso no alako velaro ny faritra njakako mierina ho any fahefato Azavela Jesus tsisy fetra Andriamanitra mai manao ny zavadrehetra mitomoera mamoa voatsara tsy menjera sady tsy tara ny tarigetra tsisy fetra re tsisy fetra Andriamanitra mai manao ny zavadrehetra mitomoera mamoa voatsara tsy menjera sady tsy tara ny tarigetra itaro ny valako aiza hoiza zao fandehan'ity fanorenana fiangonana be eto mahitsy ty arak'izao fahitantsika azy zao zany aloha dia eto amin'ny hipetrahany eo ambonin'iny zany zao ny kolostra dia raha sitrapon'Andriamanitra zany efa hanomboka ny azy tsika amin'ny herinandro ambony na ana satria mibriky zany reo efa complet daholo fa hanomboka ny asa zany amin'ny herinandro inona zao mbola olana ny tena olana zany zao dia amin'ny akapobeny eo amin'ny lafiny ara-bola satria ny vy zany matetika tsy maharaka fa ny briky sy ny fasika zany mba vita manaona le miasa fahavaratra eo zany aloha sarotra nefa ny tsy arakaraky le hoe miasa fahavaratra mandeha ihany le izy mba ny tanan'Andriamanitra anona favitrian'ny mpinato mahitsy amin'ny anjara briky azo lazaina hoe mavitrika aloha matoa zany misy ireo briky ireo dia mavitrika zany izy
satria raha tsy mpino ihany zany manohana an'le brique dia mahatonga brique tonga dia mavitrika amin'ny mpino. Mety maharitra eo amin'ny firotoanao na mambolana na fotoana. Io zany aloha miankina amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy araky ny tahin'ny vahoakany ihany fa raha ny eritreretina zany dia hoe ho vita ferme izy amin'ny faran'ny taona mety tsangana ho mpiatahana ferme nefa ny miankina amin'izay eo zany. Fanentanana besatra ny fanentanana moa zany dia manentana antsika ray aman-dreny zany mba hanohana ny asa indrindra sika ao foibe sika zanak'apeleza mahitsy zany dia asaina ho tonga dia mahitsy sady hijery ny asa no hanohana mba mampahery ny vahoaka ihany koa zany hoe mila fampaherezana zany ny vahoakan'Andriamanitra ao anatrehan'ny ady rehetra dia fa misaotra melohantsika sahady. Fianarany faritran-tsaka ampiakaroan'ny fahefabe
Mahafinaritra be! Aravaina zany tatrany 2020 taona ny fiangonana eto Mahitsy dia tapitra androany ny fanamarena sy fankalazana ny 2020 taona zany ko dia lazaina amin'ny fomba ofisaly zany fa dia mifarana androany ny 2020 taona fankalazana na niorenan'ny fiangonana teto Mahitsy ko dia arahoranareo tsy faly dia aza mitehaka amin'izany fa zay oradoraka be! Jehova dia tahu sesiapa karena utang ni, isoke kau terus sudah jadi Israel. Kita yang kaya oleh Jehova. Apabila kita datang dengan oleh Jehova, kami dah pulang nau. Anak datang dengan oleh Jehova.